teny hoe fahasoavana koa lasa mandeha vakansa fa tsy hoe dia saotra an'Andriamanitra tsika ao anatin'izany hoe fahasoavana zany satria izany mbola matoy izao atsika sy ianao. Tsy hoe ny zavatra vitatsika tamin'ny herinandro hoe tena nahavita asa fanompona goavana be na ohatr' zao fa fahasoavana fotsiny dia ekeo hoe tena hoe ianao Jesosy ny antony zavatra rehetra. Mety misy zavatra be da be niseho tamin'ny herinandro, mety koa nampilentika anao fa mbola nahazo tombony tsika androany hoe indrindra tombony iarahana amin'i Jesosy. Tsy tombony hitadiavana zavatra hafa, tsy tombony tena hoe anantenana zavatra hafa, fa tombony mametraka an'i Jesosy ho important, mametraka an'i Jesosy ho velona ao anatiny. Vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka feno zahay ny amin'ny fahasoavana ao. Misaotra tompo fa fahasoavana, fitiavana, famindram-po tena hoe isa minitra isetragondra mifandimby foana ireo zavatra ireo ho amin'ny fahatsarana ao eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa tsy hoe nangataka izay fa efa tonga dia ataonao foana zany. Misaotra Jesosy fa tsy hoe miendrika izahay dia hoe ay ty fa anjaranao zany fa ianao no tsara indrindra. Ianao no mihevitra dia ianao no mahatanteraka Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Misaotra anao zahay ny amin'ny fahatsarana mbola hoe hitondranao anay eto amin'ity toerana ity. Tompo tonga eto izahay, tsy hoe mifamambina izahay, tsy hoe tonga eto izahay, tsy hoe amaha zavatra hafa fa tonga eto izay hitady anao, tonga eto izay ianao ny vahaolana tsara indrindra eo amin'ny fiainanay. Dia Jehovah-Andriamanitra izy to tsara indrindra mangetaeta anao zahay, manantena anao zahay, aoka marina ny teninao fikisanao fahamarinana izay mangetaeta anao. Dia aoka izany fahamarinana izany ho toetra ho fiainana ao anatina tsirairay avy, ho toetra hitoetra ho fahavelomana ao anatina tsirairay avy, hitoetra ho fiadanana ao anatina tsirairay avy, izany ny fahamarinana ny teninao. Misaotra ny amin'ny fandaharana rehetra, misaotra ny amin'ny tompo mbola hoe ahafahana tena hoe mijoro ho fitaovana ampiasainao hitondra ny hafatra ao. Ny anarana Jesosy Kristy Velavany Nazareta. Raisy ho anao tanteraka ny sehatra Jesosy, raisy ho anao tanteraka izao fotoana izao ho voninahitry ny laranao. Takomy tanteraka ny mpanomponao vahoaka ianao niseho amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasa antsika azo toerana tompoko. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny tantenenina teo hoe mbola manana tompo-pahasoavana tonga eto amin'ny toerana eto, ary misaotra ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fandamena hoe nanome sara fahasoavana koa ahafahana mba mitondra izay hafatra napetraka ny tompo ato anaty. Loha hevitra angamba tonga dia meko eto am-piandohanana hoe action sy déclaration maneho Jesosy. Action déclaration maneho Jesosy. Anton'izany dia iresaka tsika ny efa tsika matetika moa rehefa mijoro eto dia fiverenan'i Jesosy foana no resahana rehefa anjarako no mijoro eto efa lazaina foana. Tato ato zao dia efa niova mihitsy ary le terme hoe tsy hoe ho avy tsy ho ela intsony Jesosy fa ho avy tampoka Jesosy. Efa izay le izy, tsy hoe ho avy tsy ho ela intsony fa efa ho avy tampoka. Izany tampoka izany mety tsy haiko nareo na mahita le anaty vidéo anaty YouTube sy Facebook ireny le hoe tampoka ny mitory tena sao dia tonga dia samy mandravona, izay le tampoka izay. Izany hoe mety immédiat io zany. Dia ny fotoantsika efa nijery ka anankiray teto ny tantaran'ny Enoka. Izany hoe amin'ny fiverenan'i Jesosy zany moa zany dia efa miomana amin'le fiakarana foana. Dia izy efa nampiakaran'i Jesosy dia hoe Enoka, Eli efa nianarantsika teto zany. Fa androantsika dia tareta amin'ny tenin'Andriamanitra indray hijery ka hoe iza indray no karazan'ny olona ahoana indray no ampiakarina, iza indray no ampiakarina dia ka ny mpianatra azafady tompoko, ka ny mpianatra no ndeha jeraintsika satria manina moa ka ny mpianatra satria ny mpianatra no nitenenan'i Jesosy hoe ahoana moa tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ka any amin'izay toerako no misy anareo. Mpianatra no nitenenana iny ary mpianatra no nitenenan'i Jesosy hoe hiverina fa tsy hoe eny ny olona eny ivelany eny mety hoe misy mivavaka fa tsy mivavaka atao amintsika izy dia tsy tonga eto fa tsy hoe olona eny ananana izy olona izay tsy mahafantatra zany hoe Jesosy hiverina zany tenenanao Jesosy hiverina ohatry ny teny sinoa aminazy zany. Raha tsy hoe misy fanahy masina dia ohatry n'ilay tany a Toulouse dia misy tonga dia mi-interpréter fanahy masina aiko izy zay dikany hoe tsy hiverina Jesosy fa mpianatra no nitenenana iny. Jaune 14:3 ao amin'ny Jaune 14:3 moa misy an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe fitoerana izay moa ny fomba nitondrana izay tenin'Andriamanitra izay tamin'izany fotoana izany hoe
ny toerana nomanina ho atsika misy hoe raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ho any aminy ka izay toerako ny toerana anareo koa tamin'izay fotoana izay nitondrana ny tenin'Andriamanitra dia hoe ho an'ny zanak'Israely taloha dia tany tondra-dronono sy tantely na ohatrohatra izany nampanantenana ny zanak'Israely fa eto ny fampanantenana ny tenin'Andriamanitra dia ho aiza ho any aminy amin'izay fa tsy hoe ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely izany tamin'izay moa fampianarana tamin'izay ny ronono sy tantely tsy tsara noho ny eo amin'i Jesosy dia papa moa tanterina moa misy ny révélation dia hoe ny zavatra tsara rehetrarehetra tao amin'ny sahetena mbola nitady any Damaseva nefa ny tsara indrindra dia ilay fanatrehan'Andriamanitra teo aminy nefa tsara indrindra izany hoe sahedena complet izany tsy tsara raha vao tsisy Jesosy amen dia hoe anamboatra toerana izy ko any amiko any amin'izay toerako ny toeranareo dia tsika izany ny fanantenantsika rehefa hoe ho alain'i Jesosy mila masaka tandohantsika rehefa ho alain'i Jesosy dia ahitan'i Jesosy fa tsy manao ohatran'ny John indraindray problema sady mamerindesina ny amoa dia izay foana rehefa mijoro eto rapelina foana ny satria efa misy ny efa tenin'Andriamanitra efa mety entsika taloha tamin'izany fotoana dia tsy manao ohatran'ny John ilay amin'ny apokalypsy 4 nitomany izy dia manao fomba ny tany an-danitra satria tsy masaka tao am-pony aray ve le hoe ho any amin'i Jesosy fa tonga tany izy variana tamin'ny kristalina sy ny karazany rehetrarehetra fa rehefa variana amin'ny kristalina sy ny zavatra hafa ianao dia mitomany ianao tonga any fa ataovy marina tsara io teny hoe ho aiza ianao ho any amin'i Jesosy tsy hoe ho any an-danitra fa ho any amin'i Jesosy tena Andriamanitra vitsivitsy tonga dia soka vakitsika dia avy eo tsika mitohy fotsiny ao anatin'ny fizarana tonga dia vakitsika misesy Matthieu 14:28 Matthieu 14 tokony tonga dia manapitrako tery amin'ny vidéo koa ty dia amin'izay vakina misesy fotsiny Matthieu 14:28 tonga dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia ataovy manantona anao aho ataovy manantona anao eny ambonin'ny rano aho toizatsika 29 fois hatramin'ny 30 angambany ary hoy izy manantona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anantona an'i Jesosy toizatsika ihany fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vondreo aho dia toizatsika ny vaky teny ao amin'ny Jaona 1:27 Jaona 21:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera ny tompo iry ary raha reny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy Matthieu 9:20 ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona io zany déclaration indray io ny teo aloha teo karazana action Matthieu 9:20 ary namaly Simona ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona dia vaky teny farany Matthieu 28:18-19-20 aitsika tsy injery vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 28:18-19-20 vakitsika daholo 18 ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amen zay tenin'Andriamanitra vitsivitsy izay no ianarantsika tatoato moa ny tena dia niaina situation atao hoe tsy dia mahafinaritra tonga dia ataontsika amin'izay tonga dia mahitsy be lavalava ny fotoana
Ny atrehana an'izay zavatra izay dia nampianarin'i Jesosy tao anatin'izay hoe ahoana moa izany tena hoe miaraka aminao a nefa ny zavatra iainana tsy mahafinaritra. Ahoana izany tena hoe miaraka aminao nefa ny zavatra iainana raha jerevan'ny olona dia hoe tsisy dikany rahana Jesosy izany raha izao hoe. Raha mijery ianao izany miteny olona hoe tsara Jesosy dia ilay jerevan'ny olona ilay izy dia inona moa fahatsarany Jesosy eto amin'ity rangahy ity. Dia nampianariny dia tena nampianarin'i Jesosy tsika tao anatin'ilay izy. Zany hoe ny olona zany izay ny atao hoe religion, ny atao hoe religion dia izay ny tena fahavoazan'ny gasy surtout. Ny gasy a ny tena moa zany tao anatin'izany dia mahafantatra rehefa tany amin'ilay religion traditionnelle fivavahana amin'ny razana dia fitahiana ny anarana any. Ka izany mahatonga ny teny gasy rehefa ohatra ka hoe fa razana tsy hita fo azo hiady vomanga satria aminazy ny atao hoe mivavaka dia mahazo fitahiana zay. Amintsika gasy matoa mivavaka dia hoe mahazo fitahiana zay dia miteny dia any razana koa mitahy e. Zay ny amin'ny malagasy dia rehefa ohatra ianao ka hoe kristianina mijoro eny ka hoe misy tena hoe combat kely atrehanao dia hoe tsy témoin zany tsy témoignage zany ilay izy hoe misy Jesosy eo. Fa tsika nefa maka lesona hoe na tsisy fitahiana na tsisy fiarovana ary inona ny anarahantsika an'i Jesosy, mbola mifikitra amin'i Jesosy ve tsika. Araka ny teneniko teo araka ny teneniko teo hoe tena nandalo tsika zany zavatra hoe tsy mahafinaritra ohatrany hoe tsisy fitahiana tsisy ninina dia tena hoe ny zavatra rehetra miara-miasa. Tena marina be ny ten'Andriamanitra any anaty filmtsika nampahitan'i Jesosy anazy. Vao miteny an'izay dia tokony fantatsareo fa inona ilay film. Vetozeny dia tanytsika nampahitany tompo tamin'ny nampianarin'i Jesosy hoe reto olona reto jerevo izy izy. Fa reto olona reto a tsy nahazo valim-bavaka. Reto olona reto tsy nahazo tena niatrika niady niatrika amin'ny mafy fa maninona fa mbola nanaraka izy ireo olona ireo mpianatra ireo bandy ireo. Dia etiny hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tsy atao mpivavaka ny firenena rehetra fa ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Satria ny mpianatra no nitenenin'i Jesosy an'ilay hoe ho alainy ho any aminazy. Dia mandalo ilay situation dia araka ilay niteneniko teo nijeren'ilay Vetozeny. Dia tonga dia kana mpianatra anankiray resahako tao anatin'ilay izy hoe tena hoe zaraiko ilay izy satria tsy fantatra hoe mety misy mitovoka amiko ve nandalo dia nijery ka Petera. Satria Petera no nanao action sy nanao le déclaration le ina le vakitsika teo ina le hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Fa maninona Petera mahavita manao izany déclaration izany. Tao anatin'ilay horonan-tsary le izy Jésus de Nazareth aveliko foana fa rehefa mijery Jésus de Nazareth dia hoe diso iny zavatra iny. Fa kana mpianatra ilay izy hoe ahoana ny fiainan'ireo mpianatra ireo. Ny kana Petera dia afa-jaza ny vadiny. Afa-jaza ny vadiny Petera. Ary dia tena nalahelo tanteraka izy. Nalahelo tanteraka izy miaraka amiko Jesosy. Tamin'izany Jesosy tsy atsonany ohatrany amin'izao fotoana izao hoe mandohalika mivavaka fa présence tena hoe présent personne eo. Tamin'izany fotoana izany Jesosy dia tena hoe eo. Dia efa maninona nefany tsy ny solution ahoana fitena izany novahany Jesosy ny olona amin'ny Petera. Olana izany tena olana izany hoe ahoana afa-jaza moa izany filazana izany. Afa-jaza izany tena olana izany. Dia Jesosy nefa mpahamaha olana eo présent. Fa tsy nasiany Jesosy sira momba amin'ny Petera. Ilay izy aloha tena marina tena ohatrany hoe tsy zaka amin'ny Petera ilay izy nisy fotoana fa somary niabandone kely izy. Lasa izy niaraka tany amin'ny Romanina. Niaraka tamina Romanina ohatran'izay izany ilay tantara. Fa rehefa vita izy miverina tao amin'ny Jesosy ihany satria tsy nahavahan'ilay olana koa ilay Romanina. Tsy nahavahan'ilay olana ilay Romanina fa fiverena tao amin'ny Jesosy no nampety anazy. Zay kana Petera anankiray izay. Tena hoe nalahelo izy dia rehefa tena hoe niresaka tamin'i Jesosy izy dia tena ohatrantsika sinao izao
tena fa maninona ozy izy fantatrao zao situation kondanana tena krasy izy zany tena namoaka ny taoam-pony hoe tena hoe ianao ohatr' zao ny olona tsanganao mararina fa maninona ny nahako tsy ny rarahinao dia namaly ampitiavana anazy Jesosy dia miverina tafaverina tao amin'i Jesosy ingarainy nahazo famelan-keloka manoloana izay mety hoe te-po tsy mifanaraka rehetrarehetra ka anankiray izay hoe na dia hoe tena hoe tsy nanino na dia maizina tamin'ny Petera aza ny andro nandritry ny fotoana hoe tena hoe afa-draza ny vadiny verina tao amin'i Jesosy ihany izy satria nahita Jesosy nahita izy fa niaraka tamin'ny Romanina izy dia avy eo nahita izy fa Jesosy ihany no izy Jesosy ihany ny lalana ka anankiray amin'ny Petera faharoa ihany koa mbola hijery mpianatra anankiray tsika momba an'izay situation zay hoe tao anatin'ilay Vetsozenina ihany tena nandraisako fampianarana sy fampahirezana ho any izy dia zaraiko aminareo fa tsy hoe mampianatra filma ny atao eto ka ny Thomas izy nefa nahita an'ilay izy nanana fofombady Thomas hoe Ramany anarany nanana fofombady Thomas hoe Ramany anarany dia ny zavatra nisy maty le Rama nisy namono le Rama Jesosy eo mahita an'ilay izy dia tonga dia niantso tsy Petera fa izy moa niantso Thomas tonga dia niantso immédiat Thomas hoe Jesosy hainao manao an'io nanao ohatran'ny Maria tamin'izany andro tamin'izany fotoana ohatran'ny Maria hoe lany ny divay dia miala vankora izy moa miala vankora Thomas hoe io misy Jesosy haino manangana an'io fa tsy nasiany Jesosy sira koa izy navelany Jesosy teo koa izy satria Jesosy mahana ny programa mahana zay tokony mahana ny séquence sy ny zavatra tokony ataony rehetrarehetra hoe eto ny fotoana anaovako an'izao dia tsy mifanaraka tamin'ny satria izay le izy ianao rehefa ohatra hoe mahana problème dia ao anatinao dia rehefa hoe eo ny famahana problème dia tokony mamahy iny na ahoana na ahoana surtout ianao akaiky anazy fa tsy mifanaraka tamin'izay le zavatra nataon'i Jesosy tsy mifanaraka tamin'izay fa nalevina tsy nalevina moa zany fa naterina tany amin'ny ray aman-dreny le Rama tamin'izay tao anatin'le horonan-tsary dia avy eo nefa Thomas dia nanaraka an'i Jesosy foana ihany mafy zany hoe tena hoe tsy haiko hoe ahoana reny fomba hanazavana an'izany tena tsy fantatra hoe tena hoe io ny problèmenao dia ity ny vahaolana fa le mpamahaolana tsy mety firifiry akory moa dia na ty anaty fiangonana ary na ty anaty fivavahana ohatr'izao ary za tsy mivavaka ohatr'ony fa ny olona mba natenaina 500 nangatahako taminy dia tsy momena izy nefa izy na 2 millions 5 any am-posiny dia tsy miverina tso le olona ohatr'izao mpivavaka ao olona zany fa iteto amin'ity situation ity dia ohatr'izay ny zavatra ampiseho tonga dia lasa fotsiny fa Thomas tsy niala zay natao hoe mpianatra ninona mety hoe mivaly ninona nangatahany tamin'i Jesosy araka ilay nitenenitsika raha hoe malagasy aloha zany dia efa mifoazana hiady vomanga aloha zany raha hoe malagasy dia zay hoe foazy hiady vomanga fa tsisy lavana an'io ka efa eto tery ireo tsy jereo ary ny tena problème an'ireo bandy ireo dia zay izy manara-diana azy manaraka Jesosy isan'andro na izana izy sady tsy mihinana rehefa tonga hoe tsy mihinana dia tsy mihinana rehefa tonga ohatra hoe varin'olona ery no tazana fa hohanina manta dia iny no hohanina miaritra ry zalahy fa naninona tsy nahazo valim-bavaka fa miaramila romanina olona hisambotra anazy sy hidariko anazy rehefa avy eo natao inona ny zanany nisitrahany Jesosy ny zanany fa mitapitsika ao ambadika zany hoe fa ahoana ary ty Jesosy ty tena marina ane zany eritrereto ohatra hoe zany hoe tena hoe miala vany zany papa dia hoe papa moa manana zany fambezam-pahasoavana zany araka ny fantatsika dia ianao zany tonga eto isan'andro dia mba mangataka aminazy amin'izay rehefa avy eo mba atao ohatr'izao fa tsisy fa olona ery ivelany ery nampanao Jesosy anazy hoe io ataovy an'izao fa romotra ihany ianao aleo tonga dia tsorona tsy maintsy misy hanina kely atao anatin'ny fonao hoe fa ahoana ary eritrereto ohatran'izany tamin'izany fotoana izany miaramila romanina
nosotranony Jesosy ny zanany reto mpanaradia anazy rehefa matory eny kala manjany eny ananonaniny eny dia eny matory fa tsy matory eny an-trano miara-miaritra tokony normal nge tokony mahazo tombony ianao ambadika izany fa inona ny tombony tsy le zavatra ety ny tombony hita amin'ny mpianatra tsy le hoe io ny tena izy fa ny tombony hita amin'ny mpianatra hoe le Jesosy mihitsy kay ny tena izy le Jesosy mihitsy no arahana fa maninona ny Jesosy mihitsy no arahana ka ny Petera anankiray lesaka resahako teo nivakitsika teo le nandeha ambony rano dia rehefa natsony Petera dia mivoaka ny lakana izy dia nandeha dia avy eo niletika dia rehefa niletika izy marina izy fa Petera Simona ny anarany taloha dia novaina Petera vato fa za sûr et certain fa Petera dia zana-drano saiko fantatsika zany zana-drano zany normalement tonga dia mahay milomano novaina vato izy lasa hoe vato alatsaka sûr fa le capacité tao anatiny tsy hoe rehefa lasa vato izy zany dia tonga dia vato alatsaka dia lasa miletika any fa amin'ny mampanjono anazy rehefa atsipony filet ohatra atsipony arato ohatra dia rehefa misy fotoana iny arato iny crochet any ambany any tsy maintsy miletika ianao mamahany iny any ambany any dia rehefa olona tsy mahay rano ianao dia jobo any fa za sûr sans certain fa kapitaine Petera dia tena tompon'ny rano zana-drano tsy mahafaty anazy io rano io surtout hoe etsy akaiky tsy misy lakana tsy mahafaty anazy io fa inona ny tao anatin'ny Petera zany hoe ny tao anatin'ny Petera tsy ny hamonjy ny aina tsy ny hamonjy ny aina ny tao anatin'ny Petera tamin'izy hoe niantso ina moa le verset nisan'le izy teo iny Matthieu 14:28 nga averentsika kely azafady 28, 29, 30 kay tokony vakitsika azafady ary Petera namalaza ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asaovy manantona anao eny ambony rano aho dia toizatsika ny 29 sy 30 ary hoy izy manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona Jesosy dia toizatsika ny 30 fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha fa nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho normalement raha hamonjy ny aina izy dia inona izy anatsony zanak'izay bidio nge olona mpilomano lakana ny etsy nina moa lakana ny etsy akaiky kely tonga dia asiako fiverena ny etsy ty fa tsy maty ato fa ny tao am-pony Petera dia le Jesosy le anahaka Jesosy mandeha ambony rano ny tao anatin'ny Petera dia le hoe io Jesosy io ny ilaiko fa zay miverina ny anaty lakana vitako zany foanany tanteraka ny aminazy mila lesona ianaratsika zay manafoana tanteraka ny pelipelehantsika anaty rano zay etsika tena mahay mipelipelika be rehefa ao anaty rano dia tafaveriny ery tsika ety amin'izao tontolo zao zany le rano hoe pelipelika atao anaty fiainana ato fa rehefa tena mibanjina an Jesosy Petera motivation ny lahy Petera teo ambony rano teo ambony ino teo ambony lakana dia tsy hoe za tena sira tamin'izay tsy hoe ny andeha ambony rano fa ny anatona Jesosy tsy ny hoe marina fa tena hoe tena extraordinaire be zany mandeha ambony rano zany amin'izao misy olona efa nanao démonstration fa navita nandeha ambony rano fa ny tena motivation en Petera nandeha tena hoe nivoaka ny lakana dia ny anatona an Jesosy mila tena hoe ohatr'izay tsika ataovy lehibe noho ny mandeha ambony rano manantona an Jesosy amen ataovy tena hoe lehibe noho ny zay mety projet sy ny karazany rehetrarehetra no manantona an Jesosy teto Petera dia tena hoe marina taminazy ny tenin'Andriamanitra hoe nahaveriny ainy noho ny amin'i Jesosy Matthieu 10:10 misy an'iny tena hoe nahaveriny ainy noho ny amin'i Jesosy izy dia avy eo nahaveriny Jesosy dia avy eo nentin'i Jesosy miverina izy nge rehefa
rehefa nysotomy Jesosy tao anaty lakana tsy tao anaty lakana rehefa nysotomy Jesosy tao anaty rano dia ahoana netiny Jesosy nakaiza nakao anaty lakana ihany fa raha ohatra Petera riery ny azakazaka miverina tao anaty lakana sura fa mbola nisafotofoto ny rivotra sy ny rano satria izay le problema tamin'io raha tadiditsika mbola nisafotofoto ny rivotra sy ny rano fa ndana aloha miazakazaka makeo amin'i Jesosy dia ndana miverina miaraka amin'i Jesosy ao anatin'le lakana fa mijalona io rivotra sy ranomasina eo. Amen. Tsika firifiry akory ny betsaka ny situation mampiverina anaty lakana ahoana fitena zany mampiverina ao anaty lakana melohany makany amin'i Jesosy tsy haiko nazonareo ny zavatra tonga dia ny maika hiverina araka le niteneniko teo mikofokofoka hiverina monjy lakana tena be da be ny situation be da be ny tranga mahatonga an'izany ary be da be ohatra hoe mivoaka ve tena tsy tafavoaka kihany dia tonga dia miteny le namana anankiray hoe tena za mahita olona manao ohatr'izao iny le lakana tsisy Jesosy iny za mahita olona mahavita ohatr'izao na andana makany amin'ny psikiatra fa tena afaka mandamy maneho tsisy vita amin'ny psikiatra zany eo surtout ianao kristianina mianatra iny aminao mifona amin'izay psikiatra raha misy eto na misy sedra manaraka fa tena miala tsiny tompoko fa tsy vita an'io Jesosy ihany mandamina Jesosy avy any Nazareta no ilainao zay fa tsy vitany io na misy vola misy situation ny ainanay fa tena hoe io misy vola teo fa jerevana fotsiny le vola composé no fidina dia mihinana dia zay ngamba zay nataon'le vola tao anatin'le izy fa le situation mijanona eo foana tsy vita amin'ny vola fa tsy maintsy mila Jesosy foana tsy vita ny dada rahabe mety tsy vita ny vady mihitsy koa ary vao zavatra ny ainanay mivady zany inona ary dia tavondria ataoko tsy vitako zany Jesosy no mitononoko ndao hitodika ao amin'i Jesosy miverena ao amin'i Jesosy fa tsy vitako satria nisy moadina mivady ny rana izy tena marina dia za ozy izy mampahereza Jesosy io za vao avy napahitodika taminao teo dia io ampahereza io fa za dia izy Kristy be za ve fampaherezan'io ka tsisy ninina kesindriola zavatra mitovy samy miatsika an'ilay izy miaraka eo Jesosy ny anarana miako andry rehefa matono ny fondria mahainao an'izay Jesosy zay dia milamina io milamina ny fondria rehefa mahainao rehefa important ao anatin'izay zay Jesosy zay dia vao tononina fotsiny dia moa misy Jesosy lamina zay zavatra rehetrarehetra mety hoe le situation mety mbola eo fa teteny fotsiny hoe na pastera ary zany mivadinao tsisy ninina ataon'io rehefa tsisy Jesosy eo tena tsoroko ny marina za tsy mahavita niza fa averentsika le fiteny eto Jesosy avy any Nazareta ihany no ilainao misy fiadanana na dia guerre mondiale amin'izay aza mitrango eo rehefa avy eo ianao manam-piadanana foana satria fiadanana no nitonony hoe fiadanako no meko anareo tamin'izany fotoana izany. Amen. Ny zavatra tena tao am-pompo Petera araka ny tenena teo rehefa mivoaka ny lakana dia hoe noheny amin'i Jesosy tsy ny hoe handeha ambonin'ny rano satria raha nandeha ambonin'ny rano dia be da be tsy hoe be da be fa misy mahavita an'izany le resantsika rehefa avy eo mpamitaka tonga dia ataoko tsotra be satria ny ao am-pompo Petera dia Jesosy ihany Jesosy ny tena hoe tiany motivation koa dia raha tsy io ny tanteraka tsy miverina raha tsy io ny tanteraka tsy manino tsy miabandonina na dia niletika ary izy dia tsy niabandona izy fa tamin'i Jesosy ny famonjenana tenay zay zavatra tao am-pony Petera zay nahafahana nanao an'ilay déclaration le izy tsy tonga dia hoe teno eo dia hoe ahoana fa nandritry ny fiarahan'i Petera tamin'i Jesosy dia hitan'le izy tao am-pony le izy
dia afaka nanana déclaration izy rehefa avy eo hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Fa tsy hoe déclarena tapitapoka eo fotsiny iny. Fa efa fiainana ny ainana hatramin'izay ny hoe nisy Jesosy tao anatiny. Dia afaka nanana izay déclaration izay izy. Naneho an Jesosy hoe tena zanak'Andriamanitra ity Jesosy ity. Fa raha tonga dia hoe mahazo valim-bavaka dia tonga dia be da be nanao an'izany tao amin'ny any amin'ny Jésus de Nazareth indray misy an'izay dia reny ihany no teny rehefa avy eo omboy izy. Fa le nametraka Jesosy ambony noho ny valim-bavaka no afaka manao déclaration rehefa avy eo tsy omboana izy fa io ny tena Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ny olona ohatran'izany tsy voafitaka mandrakizay araka ny zavatra efa ianarantsika amin'izao, ampianarana antsika amin'izao hoe ny olom-boafidy aza ahoana ny toy any? Ofitahana, mbola azo atao dia ofitahana. Tsika aza mieritreritra tsony hoe any ariana satria misy izay moa tenin'Andriamanitra hoe any ariana any ny olom-boafidy aza ofitahana. Fa efa ty anatin'ilay ao ariana tsika zao amin'izao tsika miteny izao satria le efa izay no teny antsika vao eo hoe Jesosy ho avy tampoka. Efa le ho avy tampoka misy antsika zao fa ny mpamitaka efa taloha an'izao fotoana izao nefa niasa teto amin'izao tontolo izao miaraka amintsika ety. Dia aza mieritreritra tsony hoe mbola any ariana any izany olom-boafidy ofitahana izany. Fa amin'izao io famitahana io miasa. Firifiry akory ny olom-boafidy marina be mihitsy ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana efa henontsika. Firifiry akory ny olom-boafidy tena hoe efa voafitaka satria inona na voafitaka anazy tsy nitovy tamin'ny Petera. Raha vao ohatra hoe nandeha ambony rano ny tao am-pony Petera dia mety ho voafitaka tehirina satria misy mavita mandeha ambony rano. Izany hoe onction ohatra firifiry kory ny olona manana onction voafitaka satria mametraka ny ositra ambony Jesosy. Mametraka ny ositra ho ambony Jesosy dia ireny ny voafitaka. Sady mamitaka koa izay ny tena problème. Voafitaka dia mamitaka satria le intérêt lasa zavatra hafa. Mametraka ny vola ho ambony, ny titra ho ambony. Mametraka ny titra ho ambony noho Jesosy. Olom-boafidy daholo ireny. Reny le niteny daholo tamin'ny fotoana nanokana hoe tena hoe ahoana moa iny ten'Andriamanitra iny ndrasy nefa soratako ato izy. Tsy anareo no nifidy ahy. Fa zany no nifidy anareo ka nanendry anareo andesy amo. Firifiry John 15 John 15:16. Firifiry akory ireo olona voafidy tamin'io teny io mampiasa an'io teny io tamin'ny fotoana ny fidianana azy no voafitaka. Tirantsika lalina rehefa avy eo fa ahoana moa le karazana famitahana. Fa ny antony na voafitaka anazy dia tsotra. Le nandeha ambony rano no important fa tsy le hanendrika an'le ry ambony rano, tsy nanendrika an' Jesosy. Andray kahana mpianatra anankiray voafitaka tsika, iza le izy? Iza le mpianatra voafitaka miaraka kely tsika? Jodasy dia olom-boafidy sa tsy olom-boafidy? Olom-boafidy, tena olom-boafidy izy fa voafitaka. Jodasy raha nalefa satria izay teo ny tenin'Andriamanitra io tsy diso tsy ianareo no mifidy ahy fa izany no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo. Andeha Jodasy raha nalefa nanao mission dia namoa tena nitondra voa Jodasy. Na vokatra misy évangile de Judas zay any. Fa tao anatin'ilay vetrò zay nahitako hoe rehefa nandrana Jodasy mba navita nanasitrana izy, navita nanao fahagagana izy, tena namoa. Fa inona ny problème? Raha vao nahazo an'izay dia nametraka an'izay ho important no Jesosy. Nametraka ny asan'Andriamanitra ho ambony no Andriamanitra izy. Satria ahoana ny tenenantsika an'izany rehefa ohatra ka tonga le vehivavy mitondra le narda le misy menaka manitra dia hoy hoe tokony
Ny asan'Andriamanitra dia hoe mamanga malahelo sy ny karazana sy ny tsy haiko hoe anaovana asa soa dia tonga dia izay ny tao am-pony ny asan'Andriamanitra no ambony tao anatiny tamin'io fotoana io na mezaka ny asan'Andriamanitra ao ambony dia tonga dia hoe raha namidy moa izy raha namidy iny dia afaka nanaovana zao lasa le makorelina indray nefa nahita ambony mialatsiny amin'ny lasa le mpivary tena eny tsy manina azonareo le izy lasa le mpivary tena indray no nahita n'le valeuran' Jesosy no le apôtre izy voafidy izy fa tandremo fa le mpivary tena nahita hoe aty tsy tany amin'ny lohan Jesosy aty amin'ny tongotsy ty olona ty aty amin'ny tongotsy Jesosy no mendrika an'ity narity ty zay le tena ahoana moa le tena Andriamanitra mifanaraka amin'izay haitsika tsirairay avy miazakazaka mialoha mpivary tena sy mpijangadraga sy ny rehetrarehetra any amin'ny fanjakan'ny lanitra tonga dia illustration mazava be teo amin'ny fotoana io voasongona le apôtra le olom-boafidy voasongony ny mpivary tena voninkazo izy ny sasany tena voasongona satria tena Andriamanitra tsy maintsy reo voafitaka ianao raha vao tsy Jesosy zany no tena hoe ato tena hoe important valeur inona koa mbola terme azo ilazana anazy dia voafitaka ianao tena voafitaka ianao ao anatin'ny vanim-potoana nefitrika izao tsy haiko nafantatrareo le général be volombava efa maty moa izy topokola généraly général Irlanto be careful zay foana fiteniny rehefa mitory teny izy be careful ozy izy mitandrema raha sy teo voafitaka ianao dia ao anaty communion parfaite no ahitana hoe tiany Kristy zanak'Andriamanitra velona zany hoe ahafantarana hoe tena Jesosy tokoa io Jesosy ny important indrindra Jesosy ny tianao indrindra tianao fantana tsy haiko nareo rehefa mividy zavatra za manao an'izany rehefa ohatra hoe vidy telefônina ohatra hoe iPhone dia tsy maintsy manao tady information rehetrarehetra ao anaty internet hoe inona ny fake inona ny vrai inona ny faux za tena manao ohatra izany rehefa mividy zavatra dia ohatr'izay le miaraka amin'ny Jesosy tena misy milaza Jesosy ery ananiny ery adiadio aloha vrai sa faux satria misy milaza ry Kristy misy milaza fa ry Kristy hita amintsika moa misy miteny fa izy mihitsy fa mba tsy ahavoafitaka anao tovy ny fiomborana amin'Andriamanitra manana communion ny communion io zany mety karazana fanadihadiana ataonao mihitsy io hoe tena hoe iza ny fake dia iza ny real amin'reto zavatra reto raha ho anamatoa zao micro rehefa mividy micro ohatra za zao mividy micro ka hoe micro sory no entinao eo aminahy ao za efa nanao fanadihadiana be mihitsy hoe iza ny vrai iza ny faux rehefa mety indray mijery fotsiny ohatr' izao dia tonga dia fantatra hoe tsy izy io fake io na évaluena hoe 30 millions ary hoe io mantsy d'habitude zay le mahamitaka atsika zao le mividanako an'io tsy izany tsy valeur tsy hoe vidiny iny dia voafitaka eo daholo tsika fa ny tena hoe fanao fiomborana amin'le micro mialohan'ny hividananao anazy hoe ahoana marina moa ty dia ohatran'izay tsy hoe mampitovy an'i Jesosy amin'ny micro fa ohatr'izay ohatr'izay le tokony hoe fiomborana ananantsika tena hoe rehefa miditra ao anatin'le izy dia tena hoe mitady tena hoe ahoana marina ny tena fahatsaranao amin'i Jesosy zay le zavatra netomboan'ity fampianarana teto androany ty hoe na tsy mitady Jesosy na tsy mamaly vavaka Jesosy na tsy miaro Jesosy mbola Jesosy foana vy ny arahanao dia zay nandraisantsika le kahany izy mirahalahy teo io zany raha vao dia io miankina amin'ny ao anatin'ny fonao mipamitaka tsy hamitaka anao amin'ny zavatra tsy ao am-ponao zany ohatra dia vidy ina moa ina tsy hoe resaka hividy ohatra hoe ina moa zany zany malaza ohatra hoe resaka jeux olympique zao ohatra dia zao zany
Ianao zany a mahafantatra vaovao ianao Stephen Curry na dia ianao nefa footballeur be dia hoe hividy maillot ianao dia miala avany misy olona tonga dia mitondra maillot Stephen Curry nefa ianao tena hoe baolina ny ao anatinao dia vao mahempo fotsiny malaza be hoe Stephen Curry ty maillot Stephen Curry nananana tena vao olona tsy mifototra ao anatin'ilay izy ianao dia tena izay marina ilay olona malaza be dia mividy ianao fa raha tena hoe olona mifototra tsara amin'ilay football ianao dia mahafantatra hoe Messi na Ronaldo na ihany izay ny mpanao baolina satria izay ilay oamponao izay zavatra ao oamponao tsy izay no amitahan'ny olonanao fa tsy hamitaka anao amin'ny zavatra hafa mihitsy izy ka ny ao oamponao raha vao ohatra ka hoe tena hoe arivo misy fitahiana be nananananana tandremo be careful arivo misy tena hoe mahafantatra hoe manonona an'izao hoe tena hoe ho tsara anao avinao sy ny karazany tsy miteny hoe ty diso zany fa be careful mitandremo tongava ohatra ny Petera tongava ohatra ny Petera na ohatra ny izy moa le ray teo Tomasy ohatrany tenentsika teo hoe marina hoe nisy fahadisompana tena natao amin'ny Petera tam'le izy tsy nijery evan'i Jesosy dia lasa izy niara-niasa tamin'ny Romanina fa tsisy solution tany amin'ilay Romanina fa miverina tao amin'ny Jesosy ihany izy miverina tao amin'ny Jesosy ihany izy jerevy tsara ny ao anatin'ny jerevy tsara ny tanjon'ilay olona le araka le zavatra le nitenentsika teo hoe ary tena misy mpaminany tena tonga dia tena hoe maminany no avinao tsara izy tonga dia lesaka olom-boafidy mihitsy ny teneniko mba tsy ho tonga ilay famintahantsika tena hoe satria mpaminany zany mety ahavoafitaka atsika zany satria anarana mpanompo anarana ohatrany hoe ao anaty baiboly zany dia mety ahavoafitaka atsika zany ary tena misy mpanompon'Andriamanitra tena hoe manonona fitahiny izy sy ny karazany mety ahavoafitaka atsika zany rehetrarehetra zany raha vao tsy mamerina anao amin'i Jesosy dia tandrema tsy ny asan'Andriamanitra fa jerevy ilay tanjona jerevy ilay tanjona ao anatin'ilay olona hoe mampitodika anao aminazy ve ny tanjon'ilay olona mampitodika anao amin'ny zavatra izao tontolo izao ve ny tanjon'ilay olona mitondra rehefa mizary izy ve mitondra zavatra aina velona ao anatinao sa mitondra fanantenany zavatra amin'izao tontolo izao ao anatinao ny tanjon'izay zavatra mety eninao eny ananiny eny raha mitondra fahaveloman'i Jesosy ao anatinao dia afaka miteny ianao hoe tsy voafitaka ianao satria velona ao anatinao Jesosy zay izy ny tsy mpamitaka raha tonga dia ataontsika tsotra be ny fitenenana zay izy ny tsy mpamitaka satria mahamerina anao amin'i Jesosy fa raha asa mamily anao hijery anazy hoe tena hoe zany grand za moa tamin'ny nisy fotoana tany Antsirabe angamba gaga be tamin'ilay izy oay tena sabe zay vao nahita an'ilay izy dia nianarana be zay manana billet de 50 billet de 20 000 tena sa mihitsy ny teny an'ilay izy 50 billet de 20 000 ariary eto aty efa misy zao zavatra zao fa tena grave be ilay izy dia tena hoe mivavaka tena hoe mivavaka ianao an'ilay olona hoe tena verenao zay ianao koa tsy mahazo hoe ty koa tena bandy ohatr fa mivavaka ianao amin'ilay olona dia ataovy miverinao amin'i Jesosy ny olona fa raha vao asa mamily anao fotsiny zany ka hoe tsy mampifantoka anao amin'i Jesosy dia mitandrema eto amintsika ny mpanompon'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana fa izy asa za dia samy teny fa mitondra fahaveloman'i Jesosy atao anatiny ny fampianaran'ny Papa tsy hoe mitoka anazy sanatria atsika mahita an'izany tsika rehetrarehetra tsy mampifantoka anazy amin'ny fanomezam-pahasoavana ananany tsy mampitodika atsika aminazy mihitsy fa ahoana izy mampianatra mandrakariva hoe Jesosy fa tsy izy amen dia ohatr'izay tsika mba tsy ho voafitaka tsika dia Jesosy ihany amen aza taitra amin'ilay hoe ho tsara ny ho avinao hoe nanana dikan'izay tsy Jesosy fa ilay ho avy zany no tena tiako voakarakara amaranantsika dia teny fohy hoe inona no ao am-ponao
ilay zavatra ny tany sa Jesosy? Dia heverina eny ambony lakana sa Jesosy? Notaka ny Petera tsotra kely. Izy Petera ny tiany eo akaikin'i Jesosy. Dia io tiany Petera io le karaktera, io nataon'ny Petera io le mba ataon'i Jesosy hoe hoentiny eny aminy, satria rehefa letika sy Petera dia nakeo amin'i Jesosy aloha zay vao miverina. Dia le makany aminy. Zay le vakiantsika tany voalohany teo hoe hoentiko any amiko ianareo any amin'izay toerana misy ianareo. Ataovy important amintsika izay hoe toerana misy Jesosy zay. Fa tsy hoe tonga any an-danitra fotsiny dia samy vita. Be da be nge fampianarana mampianatra an'izany. Rehefa tonga any dia samy vita e. Afaka zany rehefa tonga any. Fa ianao aza atao afa-pola tsy mahita Jesosy. Amen. Zay ny ten'Andriamanitra foy dia araka hivavaka tsika. Araka hitsangantsika zafata. Raha io misaotra ny amin'ny fahamarinanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta no nandraisana indray fahamarinana teto androany. Tsy avelanao hitokodona zahay. Tsy avelanao kivy izahay, manoloana ny zavatra rehetra, manoloana ny mety hoe hady hatrehanay isan-karazany, mety hoe mandraindray mety hoe mangina ve ianao tsy mamaly ianao dia mihodina izahay. Fa androany Jesosy ianao mitarika anay, androany ianao mampianatra anay hifikotra ao aminao, androany ianao mampianatra anay fa na inona mety hoe tsy mivaly dia ianao valim-bavaka ampy ho anay hoe manana anao zay Jesosy. Ianao Jesosy valim-bavaka ampy ho anay hoe misy ianao eo amin'ny fiainanay Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Tena hoe afa-po zahay amin'ny fananana anao fotsiny. Na mety hoe misy ady hatrehana ary ka tsy mivaly zany, afa-po zahay fa misy Jesosy atao anatinay. Tompo tena atao velona atao anatinay isan'andro zany. Atao velona atao anatinay zany manoloana ny situation rehetra izay hatrehanay, manoloana ny ady rehetra izay hatrehanay. Tompo manoloana ny zava-misy ankehitriny dia tena hoe tianay ho velona zany. Satria nomanina izay, amboarina izahay mba hoany amin'ilay toerana misy anao, amboarina izay mba hoany aminao Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Tsy ho voafitaky ny zavatra izao tontolo izao izahay, tsy voafitaky ny mety hoe fampiasana ho anay akory izahay, fa tena hoe iorina ao aminao Jesosy, tena hoe hifantoka tanteraka aminao ilay efa ty namoy ny aina ho famonjena anay. Fitiavana marina indrindra izany, fitiavana tanteraka indrindra izany, tsy misy fitiavana lehibe noho izany. Dia tena hoe mankasitraka izay Jesosy satria manamboatra anay foana ho vonona amin'ny fotoana tampoka izay hiverenanao. Manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Alléluia. Merci pasteur. Afaka mipetraka tsika tompoko dia iomantsika ny amin'ny fanatitra. Voninahitra ho an'i Jesosy. Ny amin'ny teny izay nampitondray ny mpanompony teo indray. Amen. Ten'Andriamanitra fantatsika hoe miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Ny fahitantsika sy ny fahafantarantsika ny zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra nefa miseho dia manaitra antsika ny tompo hoe eo mihitsy ianao no tokony hiankina amin'ny fanahy masina mba hahafahanao mana discernement isaky misy zavatra mitranga. Amen. Maninona moa ny avelan'Andriamanitra misy zavatra hitantsika nefa efa hita na tsy midiscerne izao no hitanao hoe tsy mety io, fa ianarantsika n'ilay fony mpianatra. Lesona tiany Jesosy nampitaina mety vita ny tao anaty herinandro satria izy ny prof des profs, mahay mampianatra indrindra. Fa tsy maintsy nataony telo taona sy tapany satria fo miova ny tadiavin'Andriamanitra fa tsy fitadidiana kinga be. Amen. Ten'Andriamanitra amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Jesosy mihitsy moa ny teny hoe raha samy natera be vavy tsy hisingezana io Jaona zany. Tsy lehibe. Any e? Dia ahoana na tonga an'izany satria misy lesona tokony raisitsika ity suite an'ilay tenen'ny pasteur Rady teo. Jaona vao nahitany Jesosy dia nanilika ny mason'ny olona tsy ho any aminy fa nampitodika amin'ny mason'ny olona ho any amin'i Jesosy. Izay ilay fototra. Hozy izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Vao manomboka amin'ny ministeran'i Jaona dia ny mason'ny olona aloha nalany tany aminy fa natodiny tany amin'i Jesosy. Ny olana nefa amin'izao arakaraka ny androsoan'ny ministera dia contraire an'izay, stomin'ny olona, stomin'ny mpitarika ny mason'ny olona hifantoka any aminy fa nadino an'i Jesosy, tsy tsika izany. Rehefa faiky ny message dia manangana faiky, na hoe olona faiky mba tsy tenenako hoe faika n'olona.
tandremy tsara mihitsiny ady adio ny zavatra rehetra miaraka amin'ny fany masina ahafahanao matakatra tsara hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ao anao. Raha mbola misy ny atao hoe sekoly dia aoka izy ny atao hoe mpianatra. Aleloia. Satria isan'andro tsika ny mila mianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha vao tsy mpianatra ianao dia lasa mitondra tena hatramin'ny mpampianatra dia lasa mandahatra ny tenanao tahaka ny Jesosy Kristy dia efa tsy mientsony ianao amin'izay fotoan'izay fa sao dia ianao indray ny te hiteny hoe ny anapiko kely an'izay fampianaran'i Jesosy zay dia ohatran'izao tsika mianatra fa tsy mpampianatra. Amen. Ten'Andriamanitra mihitsy milaza fa ny anisan'ny teboka ahafantarana fa mpianatra ny olona anankiray, asa 11 milaza an'izany dia kristiana ny olona anankiray dia tsy maintsy mpianatra izy aloha izay vao kristianina. Fa tsy izany hoe kristianina tsy nianatra zany fa tsy maintsy mianatra an' Jesosy ianao. Dia teto naveriny ray aman-dreny teto nampianariny ny Jaona voalohany toko faharoa izay raha tsisy izay milaza hoe ny fanosorana ny lasa mampianatra antsika. Dia izay ilay hoe ny problème mitranga, ny test mitranga dia hitondra anao hiankina amin'ny fany masina ka ahafahanao manana fahalalana mihoatra mandroso isan'andro. Dao tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Aleloia. Ataovy azo antoka fa mialohan'ny ivavahana dia ny fonao mifantoka amin'i Jesosy. Aza tonontsika ty zavatra anankiray ty tsy mahapastera anao ny olana, tsy mahapôstôly anao ny olana, fa eo ny ahafantarana hoe zanak'izy ianao. Eo ampiatrehana zavatra anankiray ny ahafantarana hoe zanak'izy ianao. Na ianao zanak'Andriamanitra na ianao tsy izay. Tsy hoe devoly tsy matahotra titra fa devoly tsy tia ny communion anao amin'Andriamanitra. Aza velisana saraka anao amin'i Jesosy. Vavakantsika ary. Ray tsara indrindra masina mandrakizay misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fahafahany andray nandray ny teny androany. Misaotra satria tsapanay mihitsy hoe raha tsy ampianarina izay dia ahoana ny fahaizanay Andriamanitra. Tsy manam-pahatakarana akory izay raha maha-olombelonay fa nefa mbola ianao no nikady sy nandefa ny fanenao masina mba ahafahanay manam-pahatakarana mihoatra hatrany. Ho tonga eo amin'ilay ohatra ny fahafenoana Andriamanitra. Jesosy eo. Ndreto izay Andriamanitra aitsio. Aoka tena ho mpianatra mahafantatra fa tsy maintsy hisy ny fanadinana. Tonga tapika ianao Jesosy. Vonona ve izahay. Aoka ty andro ty Andriamanitra tsy raisinay ohatra hoe andro latsinainy dia hiatrika indray za mandrapatonga ny lakamisy dia pôzy kely tsisy sekoly. Tsy izany Jesosy fa ny andro izay mbola iainanay dia aoka fotoam-pianarana foana. Tahaka miditra lakilasy izay isaky misokatra ny masonay vao maraina. Mianatra anao Andriamanitra, mianatra ny toe-tsainao, mianatra ny toe-ponao, mianatra mampanaiky ny anatinay tsirairay avy ny amin'izay fitarianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, ento eo amin'ny toerana afaka hanitsiana ny fonay izay tsirairay avy Andriamanitra. Aoka tsy ho anarin'ny zavatra izahay, tsy ho anarin'ny fiainana, tsy ho anarin'ny olona, tsy ho anarin'ny fietretanay na ny expérience anay, fa aoka nitokana hampianatra anay Jesosy araka ny teny izay nampitondray anao ny mpanompono teo dia ianao ny mpanjinanay. Ny fimpanjinanay ianao no antoky ny fijoroan'ny fononay tsirairay avy. Miovy zahay raha vao tsy mibanjina anao Andriamanitra, ary miovy zahay raha vao mibanjina fotsiny zavatra nomenao. Fampianaro izay tena hoe ianao tanteraka. Ny atao hoe 100% ho anao dia 100% mibanjina anao. Tsy mandray anatra koatra ny anatra avy any aminao Andriamanitra. Tsy ny fananaran'ny olona, tsy ny fananaran'ny tranga, tsy ny fananaran'ny zava-misy, fa ny fitarian'ny fanenao masina. Amin'ny anaranao Jesosy. Dao tsika hivavaka sandrato mivavaka ao androany dia teneny hoe Jesosy ao, tario mba ho voatahiry eo aminao mandrakariva, mba tena olona tena marina maneho anao amin'ny fotoana rehetra. Olona mpianatra mahavita devoir koa isan'andro manadiady amin'ny fiasan'ny fanahy masina atao anatin'ny tsirairay avy izay amin'izay tranga misy Andriamanitra. Tsy maika anameloka, tsy maika ny tsara, fa maika ny andray lesona eo amin'ny zavatra amin'ny tranga Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy eo, misaotra anao izay Andriamanitra. Fa Andriamanitra tena lehibe ianao. Ampianaro izay Jesosy eo, anam-pahatakarana foana amin'ny fitarian'ny fanenao masina ny amin'ny tranga rehetra mba ahafahanay mamoaka ilay lesona izay tianao hivoaka, mba ho ilay tianao ho azonay Andriamanitra ny takatray eo ampiatrehana zavatra anankiray. Jesosy eo amboary izay Andriamanitra. Amboary ny fonay tsy ho tahaka an'ilay fomba fiatrehana taloha intsony ny fomba fiatrehanay androany, fa tena hoe fiatrehana vaovao. Olona nandray lesona ary indrindra olona vonona ny ampiatra ny lesona no renesiny. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra anao izay, misaotra tompony amin'ny teny, misaotra ny amin'izao latsinay maraina izao satria fantatray Andriamanitra fa matoa misy ny fotoana tahaka an'izao dia mbola misy zavatra tianao ampianarina sy ananganana anay. Misaotra anao koa izay Andriamanitra ny fahafahanay manao fanatitra. Voninahitra ho anao Jesosy. Fantatray fa ny asan'Andriamanitra tsy hoe mila tohanan'ny olona, fa zahay Andriamanitra no ampianarinao anampahatsapatena, andray anjarany amin'ny firaisampo aminao Andriamanitra.
jesosy eo ianao manana ny zavatra rehetra tompo ny zavatra rehetra ianao andriamanitra ary hainao manao ny zavatra rehetra ny voninahitra teo anao rery any amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay nanaovanaiza vavaka izany ary mino andriamanitra fa ty andro ty eny ty herinandro ty andriamanitra dia ho herinandro ny olona tena feno fankatoavana anao andriamanitra androany manomboka amin'ity fotoana androany ity dia anao dingana mihoatra izay ankatoanao mihoatra hatrany an-trano ny anaran'i jesosy raisintsodrano hitahanao ny jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny jehovah ka nome anao ny fiadanana tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho babon'Andriamanitra ny fonao manomboka amin'ity fotoana androany ity tsy hisy fisainana manohatra ny sitrapon'Andriamanitra intsony ao anatinao ary rehefa misy zavatra mitranga dia tsy ahita ny zavatra mitranga ho olana ianao fa ahita ny zavatra mitranga ho fizahany-toetra mba hahafahanao mamoaka ilay toetra tsara andrasan'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen. Saron fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ahy fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo amen. Azadiny sekolintsika rapitso sy alarbia ny fotoana zoma dia eto amin'ity fitoerana ity ny asabotsy dia trampokon'olona. Tany Jesosy daholo tompoko, saotra betsaka.